Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Lea. Hoy Jesosy, ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay. Vavakitsika tompoko. Ray maro no te hisaotranao zahay amin'ity maraina ity noho ny fitantananao anay omaly. Misaotranao zahay amin'ity andro anio ity ary mbola misaotranao sy saotranao zahay ny amin'ny ampitso izay ho diavinay. Matoky ianao feno sy tanteraka izay Andriamanitra ray. Mankasitraka manome voninahitra ny anaranao ny amin'ny zavatra rehetra izay nomaninao anay tsiraray avy. Ary ianao no mahafantatra ny andro izay mety hahafatesanay sy ny andro farany izay mety iainanay eto amin'ity tany ity. Izany no hanamasinanay sy hanomezanay voninahitra ny anaranao satria ianao rery ihany Andriamanitra ray no antom-pahavelomanay izay nanome an'i Jesosy Kristy Tompo zanakao. Ary dia mankalaza anao izay miompy anao ry Jesosy Kristy Tompo mpamonjy sy mpanavotra anay. Mankalaza anao izay mitsoka anao zahay amin'ity andro anio ity ary midina fanahy masino fa ity andro tontolo andro izay ho diavinay ity dia hatokanay ho anao, ho hamasinanao ny fiainanay dia ho fenonao ny fahamasinanao fanahy masina raha andeha hamakivaky izao tontolo andro izao zahay. Ary dia ity zahay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina terizo mandrakariva ho eo anilanao, ho eo akaikinao ary dia hahafahanay koa miteny sy manambara ary manokatra koa ny varavaran'ny famonjenao ho an'ny hafa. Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta tonga ny fotoana izay andrenesanay sy andraisanay ny vatsim-panahy avy aminao, koa ilay fanainao masina ny hanazava anay tsiraray avy azahoanay mitahiry izany vatsim-panahy avy aminao izany. Dia mitenena Tompo fa voninkiana anao izay mpanomponao. Amen. Ry hava-malala rehetra amin'ny Tompo, ampitiavana sy ampifaliana ary ampanetretena no azahoako miatrano amin'ny tokantrano tsika tsiraray avy amin'ny alalan'izao fifandraisana izao azahoantsika mandray izao vatsim-panahy izao. Ny lohahevitra izay ho mpanjintsika amin'izao vatsim-panahy izao dia milaza hoe aza tolotra hodorana ny tenanao. Aza tolotra hodorana ny tenanao. Ny tenin'Andriamanitra iompanan-tsika dia amin'ny Korinthiana 1:7 andininy 9. Korinthiana 1:7 andininy 9. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary na dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia tolotro hodorana aza ny tenako, kanefa tsy manana fitiavanao, dia tsy mahasoa ahy akory izany. Amen. Izany indrindra no mety mahagaga antsika angamba izany lohateny izany hoe aza tolotra hodorana ny tenanao. Miara mahita sy miara matsapy tsika fa misy ireo karazana atoko-pinoana dia mba hanehoany sy ilazany fa mahatoky sy manaiky ary manaraka ny sitrapony izay Andriamanitra inoany izy ireo dia mahafony ainy hodorana mba hanekeny sy ilazany fa manaiky ny sitrapony izay Andriamanitra inoany izy ireo. Miara mahita ihany koa tsika fa misy ireny mpanao spektakla mampatahotra ho tsika satria inona no zavatra tanterahan'ireny mpanao spektakla mampatahotra ireny dia vonona mihitsy izy hanolotra ny tenany hodorana ary fifaliana
ho an'ireo mpanaradia azy ireo na mpakafian'izany mpijery an'izany fety izany ny mahita ny nofona ny ambikambin'ny nofon'ilay olona izay efa may sy otohotony afo. Noho ny inona? Noho ny finoany, noho ny fieritreretany fa ny fanatanterahana izany no azahoan'ny fiainana mandrakizay. Mampatahotra ary mampiorokoditra mihaino izany, kanefa miara-manaiky isika fa betsaka amin'ireo olona izay tsy mino any Andriamanitra iray izay nanome an'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta nitondra ny famonjena indray mandeha monja teo ambony hazo fijaliana izany zavatra rehetra sy mitranga izany. Ary betsaka no manolotra ny tenany ho an'ny fahaverezana, betsaka no miazakazaka ho any amin'ny fahaverezana izay manolotra ny tenany hodoran'ny Satana sy ny fahavalo, satria mieritreritra izy fa izany no fiainana mandrakizay. Raha tsaroantsika tsara mandritra n'ireny ady lehibe izay niseho teto amin'ity izao tontolo izao ity, na ny ady lehibe voalohany izany na ny ady lehibe faharoa, dia maro tamin'ireo ataontsika hoe olona izay miaramila na mpiaro ny vahoaka no niaro ny vahoaka mba tsy ho faty, mba tsy ho tratra n'ireny fipoahan'ny bomba na ny milina ireny. Ary anisan'ny tena nahatsikaiky sy nahavariana dia nisy lehilahy lehibe anankiray, ataontsika hoe raibe mpianakaviana, nandeha hamonjy ity lehilahy anankiray mba tsy hipoahan'ny milina ozy izy ny fitenenana sy ny tantara. Ary efa fantany tsara moa hoe aiza no toerana anisan'izany milina izany, dia andeha hiaro an'ity tovolahy ity izy, dia niazakazaka mba tsy eo amin'ity tovolahy ity no hipoaka ilay milina. Inona nahazo an'ity ngahy lehibe ity na ilay dadabe ity hoy isika? Niala ny fiainy anankiray ary tsy fantany akory, tsy reny akory ny fipohan'ilay bomba teo amin'ny tongony sy ny nahatonga ilay tongony hiala sy hiongotra. Ary dia hitantsika fa tsy hanana tongotra intsony izany dadabe izany. Ary tsy vitsy amin'ireo ataontsika hoe mpitandro ny filaminana fahizay no manao an'itony tongotra izay efa solo tongotra itony. Raha eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao dia miara-milaza sy miara-manaiky tsika fa fihetsika ambony indrindra, fihetsika sarobidy indrindra ny tanterahan'ity dadabe ity, ary tena hoe mahavariana satria nafoiny ny tongony anankiray. Manoloana an'Andriamanitra koa dia mety ilaza agnamitsika hoe tena zava-dehibe izany, zava-dehibe sy mahatsikaiky ary mahatalanjona, satria betsaka ny mahafony ainy hamonjy ny olona, fa ny ao ambadika izay ve inona no mety ao ambadika izay, araka ny voalazako tery am-piandohana hoe mba azahoan'ny sy hanatanterahany sitrapony izay Andriamanitra inony, kanefa Andriamanitra tsy izy fa Andriamanitra mitarika any amin'ny fahaverezana. Ry mpiaino malala, tsaro fa Andriamanitra iray koa dia nanome an'i Jesosy Kristy Tompo hamonjy antsika. Tsy nodorana akory Jesosy Kristy Tompo, fa noho ny halehiben'ny fitiavany dia nanolotra ny ainy izy teo ambony hazo fijaliana, nandasaka ny rany
ho famonjena sy ho fanavotana ary ho famelana ny heloky itsika olombelona teto amin'ity zao tontolo izao ity. Asa angamba raha araka ny tantara izay norenesintsika teo, mety efa nahita ny masontsika mivantana koa zavatra maro samihafa izay niseho teo amin'ny fiainan'ny manodidina antsika, fa androany ny Tompo dia tia-hampatsiahy ny tsirairay avy hoe momba hitantsika va reto fariziana izay nivavaka ampitsanganana, moa efa hitantsika va ny zavatra tanterahan'ny olona izay milaza fa mahafantatra an' Jesosy Kristy Tompo nandray anazy ho Tompo sy mpamonjy ny fiainany kanefa mbola miaina ao anatin'ny fiatsaram-belatsia. Betsaka koa ny olona izay manao ny fanatitra kanefa ao anatin'ny fisesehoana sy ny fisazahoana, ary tsy vitsy koa ny mety manolotra zavatra maro samihafa mba hatao fanatitra hodorana kanefa ny dia tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izao sy anao koa anio petraka amintsika sy milaza amintsika ny lohateny hoe asa tolotra ny tenanao hodorana. Misy zavatra izay efa natolotra antsika, efa nitanterahantsika mba hanehoantsika izany fankatoavantsika any Jesosy Kristy Tompo izay namita ny famonjena inoantsika sy tompontsika izany. Fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza mazava tsara manao hoe ary na dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotra hodorana aza ny tenako, kanefa tsy manana fitiavana aho dia tsy mahasoa ahy akory izany. Tsisy dikany izay vola lafo vidy mety andoavantsika zavatra anankiray kanefa tsy amin'ny fitiavana, tsy amin'ny finiavana sy ao anatin'ny fo feno sy tanteraka. Ary ohatra tsara araka lazaintsika teo hoe Jesosy Kristy Tompo dia nanolotra mihitsy ny fiainany satria tiany izao sy anao. Anio ry mpiaino malala, tsisy dikany eo anatrehan'Andriamanitra iray, tsisy vidiny eo anatrehan'i Jesosy Kristy Tompo ny zavatra rehetra izay tanterahan'ny olona izay milaza fa kristianina na mpanaradia an'i Jesosy kanefa tsy manana fitiavana, tsy mampihotsina an'Andriamanitra akory izay mety asara-pivavahana tanterahan'ny kristianina raha tsy misy fitiavana ary tsinotsinona eo imasony izany. Ny maha-kristianina ny kristianina anankiray ry havako dia ny fahafenoana amin'ny fitiavana izay fitiavana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Ary dia manomboka amin'ity andro anio ity dia aoka itsika tsirairay avy ahatsiaro hoe ny anatanterahako zavatra iray dia vokatry ny fitiavako any Jesosy Kristy Tompo ve fa raha tsy izany dia tsy anana tena toerana marina isika ao amin'ny fanjakana
n'Andriamanitra ray. Zava-poana avokoa ny zavatra rehetra na hiteny amin'ny fiteny tsy fantatritsika na hiteny amin'ny fiteny anjely itsika, fa ny fitiavana no lehibe indrindra hoy Jesosy Kristy Tompo, ary izay no ohatra mazava tsara nasehony ho an'izay te hanaradia azy sy te hanompo azy sy te ho mpianany. Afaka aza tolotra hodorana ny tenanao, fa mangatany fanahy masina mba hanjakany fitiavany Jesosy Kristy Tompo ao anaty tsika tsiraray avy, dia ho tanteraka tokoa ny teniny hoe fa na dia atolotra hodorana aza ny tenako kanefa tsy manana fitiavanao dia tsy mahasoa akory izany. Fa afaka isika misaotra anao izay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina amin'ity maraina ity. Misaotra anao izay ny amin'ny teninao, fa zava-poana tokoa ny raha andeha hanolotra ny tenanay izahay, hanao sorona ny tenanay, ho dorana angamba, ho vonoina angamba, ho ampijaliana angamba, kanefa tsy ny fitiavanao Jesosy Kristy Tompo no mitoetra aty anatinay. Mahatsiaro menatra sy mangaya izay manoloana ny teninao. Aoka Jesosy ny fitiavanao ary anapaka be aty anatin'ny fonay, ary izany fitiavanao izany no hitoetra aty anatinay, ahafahanay manatanteraka ny asa ara-pivavahana maro samihafa izay nampanorahanao ho tanterahanay, sy ahafahanay koa hanao ny asa izay nitanterahanao teto amin'izao tontolo izao Jesosy Kristy Tompo, dia hitoetra aty anatinay izany fitiavanao feno izany, fitiavana tsy mialina, fitiavana tsy mirehare, fitiavana tsy mihebohebo, fitiavana tsy manao izay tsy mahamendrika, fitiavana tsy mitady ny azy, fitiavana tsy mora sositra, fitiavana tsy manao otrobò, ary fitiavana tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa fitiavana miara amin'ny faly amin'ny fahamarinana. Ampianaro ny tsiraray avy izay nandray izao vatsim-panahy izao Jesosy, hay andefitra amin'ny zavatra rehetra, ino amin'ny zavatra rehetra, ary manantena ny zavatra rehetra. Dia ho tanterahanao tokoa ny Jesosy ny tso-draninao masina manao hoe mandehana amin'ny fitiavako ianareo, fa ny fitiavako tsy ho levona mandrakizay. Ho anao kosa ry lay Andriamanitra fitiavana, ny hasina, ny voninahitra, ny dera, ny laza, ary ny fanahinao masina kosa neha hitoetra ty anatinay tsiraray avy, hahatonga ny fitiavanao hanapaka ao anatin'ny fonay, hahatonga ny fitiavanao hanapaka ao anatin'ny sainay, hahatonga ny fitiavanao hibaiko ny fanahinay, ary hahatonga ny fitiavanao iainanay anio ampitso ary ho mandrakizay. Alleluia. Amen. Mitoera amin'ny fitiavako Jesosy Kristy Tompo. Amen.